Vitamine anankidimy mampaharitra sy mampateza ny fifankatiavan'ny mpifankatia enina amin'ny vady aza dia mety foana rehetra. Ty vitamine ty toko klasita mivavy dia zao no izy tsy hoe vitamine vidianao eny amin'ny pharmacie akory le izy fa amin'ny hoe vitamine fifankatiavana azy dia zavatra iainana zany le izy. Mba azahoanareo tsara azy ary dia ataoko amin'ny teny malagasy le izy dia adika antsika amin'ny teny frantsay izany hoe manomboka amin'ny vitamine A, B, C, D, E aloha zantsika ihany fa mbola misy toy ihany be le izy. Ny vitamine A zany ny fitiavana raha vaditsika amin'ny teny frantsay dia hoe amour. Dia ny afatra ho antsika tanora mpifankatia ho an'ny vady hoe mifankatiava foana. Fa rehefa mifankatia foana nareo dia lasa tsy nareo no mitady ny vola fa lasa ny vola indray no mitady anareo. Ny vola mikarena sy ny fanambinana sy ny fitahiana sy ny fahasoavana dia mitsofoka any atokantranon'ny olona sy any mifankatia na mpivady miray fo sy mifankatia ary miray saina. Noho izany dia mifankatiava foana. Tsara ny fitiavana no men'Andriamanitra. Ny faharoa dia ny vitamine B. Inona moa vitamine B? Ny bijou. Ny bijou na ny oroka dia mampitombo ny fifankatiavana. Vitamine C dia ilay antsoina hoe câlin na ilay hoe mifamiana. Jereo tsara nge ny zaza rehefa misy zavatra mampitahotra anazy na mampitebotebo na mitoloko mitomany iny izy dia rehefa ataonao câlin dia lasa milamin-tsaina izy falifaly. Ny mifamiana zany dia tena ilaina mihitsy ataon'ny mpifankatia sy ny mpivady satria ny mifamiana dia mampitombo ny hery fiarovana ao anatin'ny vatan'ny olombelona. Ka dia mazotoa ary mifanao câlin, mazotoa ianareo mpifankatia, ianareo mpivady mifanao câlin fa mahasoa sy mahatsara ny fifankatiavana izany. Vitamine D, inona reny vitamine D? Dia mandeha rehefa eny kabaram-panambadiana dia resahako moa zavatra ohatran'izao dia misy angatonton avy any aoriana any vitamine D sady nitabataba ny lelalela mafy izy dia voara hoy izy azafady tompoko dia voara hoy izy tonton. Eny marina zany fa zany hoe dia ho fakafakaiky be eto fa vitamine D zany antsoina hoe discussion tompoko lasy ny vavy. Maiza ny fampiresaka ry mpifankatia ry mpivady fa raha miady maraina hono ka ataovy tsara atoandro, raha miady atoandro dia ataovy tsara ny hariva, raha miady hariva dia ataovy tsara ny alina. Dia aza mitazona alaela be zany fa aleo ny fifankatiavana foana ny atao betsaka dia maiza mifampiresaka fa tsy misy tsy vitan'ny fifampiresahana izany. Ary hamaranako azy dia ny antsoina hoe vitamine E. Ny vitamine E dia ny antsoina hoe écoute, izany hoe miaino, maiza mifampiaino tsara zany. Matoa ataon'Andriamanitra ray ny vava dia roa ny sofina dia tokony mahay mifampiaino zany satria tena mahavaolana be mihitsy miaino. Rehefa ilay kizikizitina be iny madama na nily tianao dia no tsara aloha fa aza tapatapahana ny teniny hivokatra ny farany dia rehefa avy eo ianao manohy. Matoa ataon'Andriamanitra roa ny sofina dia ray ny vava miaino zany tokony ataontsika betsaka ka dia mahaiza mifampiaino. Raha fitiniko zany ny MC lafatra dia hoe ny vitamine A amour mifankatiava foana, vitamine B bijou mifanoro foana, vitamine C câlin maiza mifamihana tsara mihitsy, vitamine D dia ny discussion ary vitamine E dia ny antsoina hoe écoute mahaiza mifampiaino. Mba mangataka anao mba partager ty mba hiparitaka ny olona rehetrarehetra satria dia hanampy sy hanafitra tokantrano sy fifankatiavan'olona maro raha ireo zavatra ireo no tanteraka ankoatran'izay hoe toriteny sy fampianarana tsara ny ankafy any dia izay mba anjara biriky amin'ny MC lafatra misaotra tompokila.